Ny fitahiana. Inona no dikany ao amin'ny Baiboly? Ny Baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia te hitahantsika. Izy dia milaza fa te hampanjaka ny fitahiana avy any an-danitra amintsika Andriamanitra. Fa milaza koa ny Baiboly fa tokony mitany afo isika. Rehefa mitany afo isika mantsy dia mirotsaka amintsika koa ny fitahian'Andriamanitra. Fa misy fanontaniana lehibe hafa. Inona tokoa ary izany hoe mitahy izany? Rehefa miteny isika hoe tahian'Andriamanitra isika dia manambara izany fa mitady izay tsara indrindra ho antsika Andriamanitra. Mihay antsika izy ary manome izay rehetra mety ilaintsika. Noho izany ny fitahiana dia zavatra tena tsara. Ny hoe mitahy olona iray dia manao izay zavatra tsara indrindra ho an'ilay olona. Afaka lazaina koa hoe mitondra fifaliana ho an'ny olona. Inona ary no afaka ataonao hitondranao fifaliana ho an'ny olona iray? Matetika dia mora amintsika no milaza fa tsy maintsy manam-bola be vao afaka manome fifaliana olona iray. Na koa hoe tokony olona miavaka mihitsy vao afaka mitondra fifaliana ho an'ny olona iray. Fa tsy izany anefa. Ny manolotra sary izay nataonao an'ny olona, ny fitenenanao zavatra tsara, ny fanasanao ny olona iray raha te hiaraka hilalao aminao izy, na koa ny mampahery ny namanao, zandrinao, fianakavianao, na miteny zavatra tsotra sy kely ohatran'ny hoe misaotra neny ny karakara sakafo anao. Ny fihetsika heverina hafa kely dia manan-danja lehibe tokoa an'ny hafa ary mahatonga fifaliana ho azy ireo. Izy ary no eritreretinao fa tena faly rehefa manao zavatra tsara ianao, ny hafa ve sa ianao? Afaka mieritreritra izay ataonao an'ny hafa ve ianao noho ny mieritreritra hoe inona no ataon'ny hafa ho anao? Ny fahaizana mieritreritra ny hafa dia mahatonga fihetsika tena tsara ary lasa fahazarana mahafinaritra izay mahatonga anao ho faly koa. Rehefa manao zava-tsoa be dia be isika dia mahita fomba hafa tsara ahafahana manao izany. Ary farany dia tonga olona ilay nirian'Andriamanitra isika. Lasa fitahiana ho an'ny hafa ianao ary Andriamanitra dia mitahanao koa. Ary rehefa mitahy ny olona iray Andriamanitra dia lasa mahafinaritra sy tsara kokoa hatrany ny fiainana ary afaka mitahy izay rehetra mihoana sy mifanerasera aminao ianao. Andramo ary dia ho hitanao.